fikirantsika fandaharany radio vaovao masoa atolotry ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy voary asina. Fa dia fantana bokirantsika indray no fampitantanana aminao ankehitriny efa nilasananao sahady anomanana anao amin'ny taratasy boky fa andraisantsika ny tonkira amin'ity dia mbola nisandra no tiavin'i Jesosy Kristy voary asina no miaraka aminao. Ndao alohary iara isaotra ny tompo isika. Misaotra Andriamanitra noho ny fotoana mbola omenao anay ahafahanay indray miaraka tanatin'izao fandarina bokirantsika izao. Misaotra no fahasoavanao, misaotra no ny fitiavanao izay tena lehibe tokoa. Fa maty dia maty zao no te handray izao tononkira izao amin'ny teny ity kanefa izahay reto navelanao tafiaraka teto hisoranay anao izany dia misaotra no fahasoavan-dehibe atolotra ao anay isan'andro. Misaotra fa tsy diso anjara izahay ny amin'izany manatra feno izao fotoana izao ianao mba tsy handalo fotsiny aminay fa ampisaintsaina ny amin'ny mandrakizay anay anomanana ny mandrakizay anay ny tononkira izay horaisinay ankehitriny. Misaotra Jesosy Kristy eo. Amen. Hira anankiray tena nangatanao ary anisan'ny be mpangataka ity hira anankiray dia atolotra anao ity atolotra anao aloha ny hira ary izay dia horaisika avy hatrany tononkira. Magaga maonena loatra ny zava-mitranga miseho marobe tafahoatra le olona miantso evonjeo mitaray matahotra mafisao arary sao de ho faty tsy fantany matsy na hoelana hoaingana tsy maintsy ho tonga ilay taty. Maonena loatra ny zava-mitranga miseho marobe tafahoatra ireo olona miantso evonjeo mitaray matahotra mafisao arary sao de ho faty tsy fantany matsy na hoelana hoaingana dia tsy maintsy ho tonga ilay daty. Tsy hoely tsony fotoana ifaran'izao rehetra izao ny omana sy ny ambena foana tsy maintsy ho tsaray izao sy anao fandalovana ihany ny tany misirana mielina ihany mbola tsy tara fa veriko indray omano ny mandraky izay. Safidiny elo mavari filay paradisa tsy vidinany fa tsy rarahina folaza fa ny olona ny ambanany any te padoka tena sy miavonam-bro raha tsy fanay manompo vola sy arena. Izao rehetra izao miomana sy miambina foana tsy maintsy ho tsaray izao sy anao fandalovana ihany ny tany miserana mielina ihany mbola tsy tara fa veriko indray omano ny mandraky izay tsy hoely
rehetraizao miomana sy miambena fona tsy ho maitso tsarainy saosianao fandalovana ihany ny ta miserana mielina ihany mbola tsy tara faveriko indray omano ny mandraiky izay mbola tsy tara faveriko fona tsy menitsony lay fotoana mbola tsy tara faveriko indray omano ny mandraiky izay mandraiky izay zay ary le hira asa hoe ianao ve anisan'ilay nangataka n'izay hira izay sa tsy fa isika rehetra andao iara-handray izay tonkira izay ary ny lohateny-hira ve omano ny mandrakizay omano ny mandrakizay nao raha isika ny andininy voalohany ary andininy voalohany mahagaga mahagaga faingo mahonena lohatra mahonena lohatra ny zavamitranga ny zavamitranga miseho miseho midina andalana marobe marobe tafahoatra tafahoatra ireo olona miantso hoe vonjeo vonjeo midina andalana mitaraina mitaraina matahotra mafy matahotra mafy sao harary sao harary faingo sao dia ho faty sao dia ho faty midina andalana tsy fantany mantsy tsy fantany mantsy na hoela na hoela na ho hangana na ho hangana tsy maintsy ho tonga ilay daty zay ny andininy voalohany dia miverina indro izay andininy voalohany izay mahagaga mahonena lohatra ny zavamitranga miseho marobe tafahoatra ireo olona miantso hoe vonjeo mitaraina matahotra mafy sao harary sao dia ho faty tsy fantany mantsy tsy fantany mantsy na hoela
na ho aingana tsy maintsy ho tonga ilay daty. Isanandininy sikary. Isanandininy a tsy ho ela intsony, tsy ho ela intsony ilay fotoana, tsy ho ela intsony ilay fotoana midina andalana hifarana izao rehetra izao, hifarana izao rehetra izao, midina andalana miomana sy miambena foana, miomana sy miambena foana, tsy maintsy ho tsaraina izaho sy ianao, izaho sy ianao, midina andalana fandalovana ihany, fandalovana ihany ny tany, midina andalana miserana mihelina ihany, miserana mihelina ihany, midina andalana mbola tsy tara fa averiko indray, mbola tsy tara fa averiko indray, omano ny mandrakizay, omano ny mandrakizay. Izay ny isanandininy a, ndao ary hiditra amin'ny andininy faharoa isika. Andininy faharoa, mahagaga sy mampalahelo, marobe ireo misafidy ny helo, marobe ireo misafidy ny helo, midina andalana mahavariana filay paradisa tsy vidiana nefa tsy rarahiana, midina andalana voalaza
fa ny olona any amparany any, fa ny olona any amparany ihany any dia mpandokatena sy miavona ampo faingio ratsy fanahy manompo vola sy harena, manompo vola sy harena. Zay ny andiny faharoa dia miverina minisana andiny dao averiko aminao aloha izay andiny faharoa zay. Mahagaga sy mampalahelo marobe ireo misafidy ny helo, mahavariana filay paradisa tsy vidiana, nefa tsy rarahiana, voalaza fa ny olona any amparany any dia mpandokatena sy miavona ampo, ratsy fanahy, manompo vola sy harena. Dia miverina minisana andininy dia toy ihany eo ambany eo tsy ho ela intsony, tsy ho ela intsony ilay fotoana, tsy ho ela intsony ilay fotoana ho potika izao rehetra izao. Midina andalana miomana sy miambena foana, miomana sy miambena foana. Midina andalana tsy maintsy ho tsaraina, tsy maintsy ho tsaraina zaho sy ianao. Midina andalana fandalovana ihany ny tany, fandalovana ihany ny tany, miserana mihelina ihany, miserana mielina ihany, mbola tsy tara fa averiko indray, mbola tsy tara fa averiko indray, omano ny mandrakizay, omano ny mandrakizay. Zay ny tononkiratsika ny mikalo azy dia ny groupe ny avo. Ndao verina aminao ny rary aloha ary izay kosa ho verina aminao hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ny tononkiratsika. Magaga maonena loatra ny zava-mitranga miseho,
marobe tafaotra re olona miantso evonjeo mitaray matahotra mafisao arary sao de ho faty tsy fantany matsy na oelana hoaingana tsy maintsy ho tonga ilay taty magaga mahonena loatra ny zava-mitranga miseho marobe tafahoatra ireo olona miantso evonjeo mitaray matahotra mafisao arary sao de ho faty tsy fantany matsy na oelana hoaingana de tsy maintsy ho tonga ilay daty tsy hoe litsolay fotoana ifaran'izao rehetraizao ny omana sy miambena foana tsy maintsy ho tsaray zao sy anao fandalovana ihany ny tany miserana mielina ihany mbola tsy tana faveriko indray omano ny mandraky izay safidiny elo mavari filay paradisa tsy vidina nefa tsy rarahina folazafa ny olona ny ambarany any de pandoka tena sy miavonam-bro raha tsy fanay manompo vola sy arena zao rehetraizao ny omana sy miambina foana tsy maintsy ho tsaray zao sy anao fandalovana ihany ny tany miserana mielina ihany mbola tsy tana faveriko indray omano ny mandraky izay tsy hoe litsolay fotoana uputikizao rehetraizao miomana sy miambena foana tsy ho maintsy ho tsarainy sao sy anao fandalovana ihany ny tany miserana mielina ihany mbola tsy tana faveriko indray omano ny mandraky izay mbola tsy tana faveriko foana tsy hoe litsolay fotoana mbola tsy tana faveriko indray omano ny mandraky izay mandraky izay mahagaga mahonina loatra ny zava-mitranga miseho marobe tafahoatra re olona miantso hoe vonjeo mitaraina matahotra mafy sao arary sao de ho faty tsy fantany mantsy na oela na hoaingana tsy maintsy ho tonga ilay daty mahagaga mahonina loatra ny zava-mitranga miseho marobe tafahoatra re olona miantso hoe vonjeo
mitaraina matahotra mafy sao arary sao dia ho faty tsy fantany mantsy na hoela na ho aingana tsy maintsy ho tonga ilay daty. Tsy hoela intsony ilay fotoana ny faran'izao rehetra izao miomana sy miambina foana tsy maintsy ho tsarain'izao sy anao fandalovana ihany ny tany miserana mielina ihany mbola tsy tara fahaveriko indray omaniny mandrakizay mahagaga sy mampalahelo marobe ireo misafidy ny elo mahavariana filay paradisa tsy vidiana mahavariana filay paradisa tsy vidiana nefa tsy rarahina voalaza fa ny olona ny parany ihany dia mpandoka tena sy miavina-po ratsy fanahy manompo vola sy arena tsy hoela intson'ilay fotoana hifaran'izao rehetra'izao miomana sy miambina foana tsy maintsy ho tsarain'izao sy anao fandalovana ihany ny tany miserana mielina ihany mbola tsy tara fahaveriko indray omaniny mandrakizay tsy hoela intson'ilay fotoana ho potika izao rehetra'izao miomana sy miambina foana tsy maintsy ho tsarain'izao sy anao fandalovana ihany ny tany miserana mielina ihany mbola tsy tara fahaveriko indray omaniny mandrakizay. Dia mbola misy tokoa ny fotoana ankehitriny mbola tsy tary omano ny mandrakizay famindrapo lehibe omeny ny tompo atsika ny ankehitriny fa mahagagany dia variana ve ny olona tsy fantany fa na hoela na ho aingana tsy maintsy ho avy ny fotoana ialana eto ka raha tsy ao anatin'ny fahavononana ary no ialantsika eto dia ho aiza reny fanahinao raha tsy mivonona ianao manomana dia nyizao ny mandrakizay ianao fa ny Amosa 4:4 ny 5:10 dia milaza amintsika rehetra manao hoe miomana iaona amin'Andriamanitra izao dia miomana iaona amin'i Jesosy Kristy efa noraisinao ve efa vonona ve ianao efa nampandrosoanao eo ny fiainanao ve ilay lakile ahafahanao militra ny fiainana mandrakizay misaotra Andriamanitra fa nambaranao taminay filazantsaranao misaotra fa nataonao nafantatra izay fa ianao Jesosy Kristy no alalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy akanisana ihany amin'izay afa-tsy amin'ny alalanao irery ihany nderanao izay fa Andriamanitra tsara indrindra ianao ny famindraponao ny fitiavanao ny faharom-ponao anay iderahanay ianao izany ankalazana sy amezanay voninahitra anao dia indreto izay aza velovariana Andriamanitra fa tena meteza hiasy eo amin'ny fiainanay ianao ampitodika anay aminao mandrakariva atonga anay tsy ho variana raha teo fa hibanjina ny mandrakizay anay dia hanomana izany ao aminao meteza hiasa fanamasinao misaotra Jesosy amin'ny anaranao Jesosy amen. Faranatra ihany koa ny fandarina bokilantsika tamin'ity androany ity izay mbola andraisana mandrakariva ny sosikira avy any aminao raha toka misy ny raha tianao alahatra mbola tsy nalahatrantsika teto dia azonao atao ny miantso amin'ny telefona 033 14 033 14 792 08 79208 ny Facebook ahafahanao mandefa ny MP na ny message indray kosa dia ny Facebook Voahary Hasina
VOAHARYHASINA. Dia ho anao izay mety tsy naraka ny tongirantsika tamin'ity androany ity afaka hitanao any amin'ny YouTube Bokirantsika 4 febroary 2024 omano ny mandrakizay ny Bokirantsika tamin'ity androany ity. Mamy fotoananao manaraka indray ilay siraky ny tompo indrindra re. Natolotra antsika teo ny Bokirantsika fandaran'ny radio Vaovao Masoa niarahantsika tamin'ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy voary asina.